Sinai design mbani tso saikala sakatana tini famuzampuao si ai kwitsuni zay natao sufatu yanao nanarinai napichak namunzi ni fanai musichak ninao le verità tua natiku izai nanjajani fuku mananao tumpo famanananao nyuvani fiainaku tumpo tawaminao sinane ninao nanajayanao siutu izauni fiainaku Salam fa 20 amby zato. Salam fa 20 amby zato. Fa tikitika iray manontolo izany andininy rehetra izany. Fifaliana ny amin'ny Jerosalema sy fangatahantsoa ho azy. Amen. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko. Andesika ao an-tranon'i Jehova. Ny tongotray efa mijoro ao anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema ao. Dia anao ry Jerosalema izay efa vita, tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ireo firenen'i Jehova, lalàna amin'ny Israely izany. Mba hisaotra an'i Jehova, fa any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandriana ny mpianakavy ny Davida. Mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema. Hambinina ane izay tianao. Fiadanana ane ao anatin'ny mandanao. Fanambinana ane ao an-dapanao. Noho ny rahilahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ane no ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehova Andriamanitra dia hitady izay ahatsaranao aho. Jehova raha eo araka ny baikon'ny soratra masina sy ny teny nambaranao tamin'ny vahoakanao dia manao hoe aoka tsisy izy eo foana natreko ny olona tsy mitondra fanatitra. Voaka ny olona samy mitondra araka izay zakany avy, araka ny fitahiana sy ny fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Koa dia misaotra anao Tompo fa raha tonga niatrika izao sabata izao tokoa izay, hiatrika anao dia tsy niseho foana fa nitondra araka izay fitahiana sy izay fanambinana sy araka izay zakanay izay tokoa araka ny teninao. Raha izany mba hoanitra kasitrahanao amin'ny seza fiandriananao ary nivoakanao tsiraray avy dia mino aho fa efa voavela eloko avokoa ny amin'izany fanatitra izany satria tsisy famelan-keloka raha tsisy raha latsaka. Ary noho ny am'rahany zanak'ondro dia mino koa fa efa no hamasininao izay noho ny am'rahany Kristy. Hotahinao ny voakanao izay tsy mba nanaka tolotra tamin'iny herinandro iny fa amin'ity herinandro vaovao ty kosa Tompo dia mba hosokafanao ny varavaran'ny lanitra ka hirotsaka tahaka ny ranonorana mivantravatra ny fitahiana mitokantrano sy ny sambatan'olona tsiraray avy indray satria dia Andriamanitra fitiavana ianao. Hifonanay eo anatrehanao izay mety tsy fahamarinanay sy tsy fahataterahanay sy tsy fahatokianay rehetra. Fa Andriamanitra mpamindra fo ianao fa fantatra fa tsy mba manan'Andriamanika afa-tsony izay fa tsy ianao rery ihany. Ary mino koa izay fa noho ny am'rahany Kristy dia efa navelanao ny elokay. Dia mitenena ary ny amin'ny vaky tenin'ny soratra masina Tompo fa mihaino indray izay. Mianaran'i Jesosy ilay maty ny levo nantsangana araka ny soratra masina nangatana izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Sasaka sady ny volana Desambra afaka 3 andro. Tapabolana sisa dia ivalona any vary tsy mifody ny taona 2022 fa tsy iverina intsony.
fa dia hiditra amin'ny taona 2024 indray ny fiangonana, zany hoe hiditra amin'ny 20 taona ny orenany izany. Koa dia mahafaly any miarabantsika fiangonana rehetra eto Ambohimarina, eran'ny régional Antananarivo sy ny régional rehetra manerana Madagasikara, itsika rehetra aty ampitan-dranomasina miatrika izao sabata izao indray. Koa dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany aneo amintsika sy ny tokantranontsika tsiraray avy, ary ny zanakitsika, ary ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery. Halleluja! Isaorantsika Andriamanitra satria dia tapabolana sisa dia hivalona ny taona, ary isika nandritrin'izay taona 2024 zay dia nisy zavatra maro ny famaofao tao amin'ny fiainantsika tao, tsara sy ny ratsy sy ny mamy sy ny mangidy, ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana, ny ady isan-karazany, nisy fotoana naharesy, nisy fotoana nandresena, fa na dia teo aza zany rehetrarehetra izany dia mbola tratrantsika ihany ny fiafaran'ity taona ity, satria ny tanan'Andriamanitra sy ny sandrany maheriny sy ny anjeliny no nitantana antsika ka nahatongavantsika amin'izao. Dia mbola omenan'Andriamanitra ihany ny voninahitra sy ny dera sy ny laja. Halleluja! Zay ny hoe lafa rehefa misy mino ny conférence izay ataotsika isaky ny famaranana ny taona na antenatenam-bolanany dia mahazatra foana no miona eto Ambohimarina isika mba fotoana calendrier ionantsika zany, satria matetika mandritry ny taona dia lasa mandeha eran'ny Madagasikara any foana na isaky ny zanam-piangonana tsy mba tonga eto, fa rehefa misy fotoana anaovana ny conférence zany dia eto io ny fotoana ionantsika zany. Salamo 220 fifalinany amin'ny Jerosalema sy ny fangatatsoa ho azy. Firanana nataon'i Davida zany, fiakarana. Valy aho raha izy ireo tamiko andeha, isika ho any tranon'i Jehova, andeha isika ho any tranon'i Jehova, andeha isika ho any tranon'i Jehova. Ny tongotra efa mijoro ao anatin'ny vavahadina, ry Jerusalema, ry Jerusalema. Ianao ry, ianao ry, aka itanana avoalamina tsara. Sy fitehaka mafy zany. Rehefa vita ny toroteny tairo kely zay iry zay, dia miaramira daholo tsika fiangonana rehetrarehetra. Zay zany no amarana antsika ny toroteny aloha, zay vao asiana vavaka farany, satria tsika zao andeha ho aiza? Ho any an-tranon'i Jehova, any Jerosalema. Inona ary no atao mba hahatonga anao joro ny tongotrao eo amin'ny vavahadin'ny Jerosalema? Olona manao ahoana no hiditra amin'izany Jerosalema izany? Olona manao ahoana no tonga ao anatin'ny vavahadin'izany Jerosalema izany? Zay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Dia fanontaniana mipetraka zany dia izao apetrao amin'ny fiainanao. Raha maty ianao zany ka hitsangana amin'ny maty, ho tonga amin'ilay Jerosalema vaovao ve ianao sa ho any amin'ilay fariafo mandrakizay? Raha maty ianao, inona no fiomanana sy préparation tokony ho ataonao hatongavanao amin'ilay Jerosalema vaovao? Ary raha velona ianao
inona no ataonao mba hitoeranao hoe mba hitoetra ao amin'ny tompo mandra-piavin'ny Kristy tsy enazy ka hitavelona atiranao amin'ilay Jerosalema vaovao. Ary olona manao ahoana no olona tsy ho tafiditra ao, olona tahaka ny ahoana no tsy ho tafiditra ao. Dia aloha mpahafantarina antsika zany, mpahafantarina ny rehetrarehetra zay meno atao tokantrano ato, na ty ambony fiarakodia, na ty amin'ny toeram-piasana, na ty ambanivohitra, na ty ampita-dranomasina, na eran'ny Madagasikara, mba lalanao hoe raha izany tsy ho tafiditra ao ary tsy ho ao ny tongotro. Raha izany efa azo antoka ny hafa, efa ao ny tongotro, efa ao anatin'ny tanàna. Amen. Dia andao ary tsika jeriny Jerosalema vaovao. Ahoana moa zany Jerosalema vaovao zany? Ny resahany azy. Mazava ho azy miresaka Jerosalema vaovao tsika dia miresaka apokalipsi zany. Nahoana koa no miresaka apokalipsi ny perikôpantsika? Efa fanomanana sahady zany, fa mitona ho avy. Dia iverina farany indray ny afatra apokalipsi amin'ny taona ho avy. Ny radio sy ny télévision tokony efa miomakomana zany, efa manao publicité, manao filazana. Tsy maninona, fampianarana apokalipsi miaraka amin'ny pasteur Mayol, ho avy tsy ho ela tahaka ny volana Knapsa. Ahoana moa zany Jerosalema vaovao zany? Ahoana ny fipetrany? Apokalipsi toko faraky amby 20 no miresaka azy. Dia ny voalohany sy ny faharoa. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo iaona amin'ny vadiny. 15 sy ny manaraka. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely 7 izay nanana ny lovia 7, dia ireo nitondra ny loza 7 farany ka nanao tamiko hoe avia ty dia asiako anao ny ampakariny vadiny zanak'ondry. Nitondra tamin'ny fanahoana tendrombohitra sady lehibe no avy izy ka naneo an'ny tanàna masina. Dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra sady manana ny voninatr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, tahaka ny vato jaspi, mangano hoany toy ny vato kristal. Ary manana manda lehibe sady voavo sy vavahady 12 izy. Ary amin'ny vavahady dia misy anjely 12. Ary misy anarana voasoratra eo dia ny amin'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo Tsinanana vavahady 3, eo Varatra vavahady 3, eo Atsimo vavahady 3, eo Andrefana vavahady 3. Ary ny manda ny tanàna dia misy fanorenana 12. Ary misy anarana 12 koa eo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena andrefesana ny tanàna sy ny vavahady ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro, ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefa ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2 arivo sy 100 alina sy tadio. Mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahavony. 20. Ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ny fanorenana ny mandany tanàna dia voaravaka vato soa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany jaspi, ny faharoa safira, nalaina tany lakaka, nalaina tany ndilamena, tany ambilibe sy ny sisa. Ny fahatelo kaldeona, ny fahaefatra emeraude, nalaina tany mananjara. Ny fahadimy sardonyx, nalaina tany sy ny fahenina carneola, fafito chrysolite, ny fahavalo beryl, nalaina tany ambatondrazaka. Ny fahasivy topaza, ny fahafolo chrysopraso, ny faraiky amby folo ankita, ny faharoa amby folo ametista. Zany ny vatosoa. Ary eto Madagasikara daholo zany nanao akananaovana anazy io. Izy zay no mampitonga ny olona efa mitrandratrandaka azy amin'izao fotoana zao io. Ary ny vavahady 12 dia perla, perilla zany 12, perla iray avy ny isam-bavahady. Ary ny lalam-be teo tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra mangano hoany. Volamena avy any Maiva tanàna, avy any Mananjara, avy any aiza misy ty? Avy any Ambilibe any, misy volamena koa any viteko any. Avy aty ndrefa ny Tananarivo aty koa. Vaky daholo ny volamena rehetrarehetra satria tsy maintsy anamboarana ny lalana ao Jerosalema vaovao zany. Ary tsy nita tempoly teo fa ny tompo Andriamanitra dia nitsoto sy ny zanak'ondry ny tempoly.
ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana amirapiratra aminy fa ny voninahitr'Andriamanitra no manazava azy ary zanak'ondry no fanazavana ary ny fanazavana azy ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany ary ny mpanjaka ny tany dia mitondra ny voninany ao anatiny ary ny vavady tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry. Izay ilay Jerosalema zany andeha tsika hiakatra ao tendrombohitra masina ao Jerosalema ny rahantsika teo dia raha fitinina fotsiny ilay izy avy any an-danitra ilay izy ny midina ety ambony tany roviana ianaro ny apokalipsy dia fantatra ny fotoana tongavan'izany satria ho avy ny fampianarana. Zay ny any Jerosalema tanàna izay miandry ny vadiny. Iza ny vadiny? Ny zanak'ondry izay nitondra ny afatra sy namonjy izao tontolo zao ka izao tontolo zao izay tafatoetra araka ny vaky tenintsika tamin'ny perikopa tamin'ny heriny ao amin'ny tombo dia vady ampakarina. Ny fiangonana zany ny vady ampakarina ka fiangonana takany ahoana moa zany ny tsy ho tafiditra ao. Alao aloha jerevantsika no tsy ho tafiditra ao aloha zany. Ny tsy ho tafiditra ao dia io resahan'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo andinin'ny fito amby roapolo. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo andinin'ny fito amby roapolo. Tapany farany miresaka azy fa afaka itsika ihany andinin'ny fito amby roapolo. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Ny olona ho tafiditra ao izy dia izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Ka raha tsy tafiditra ao anatin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry zany ny anaranao tsy voasoratra ao dia efa tsy tafiditra ao ianao. Izy ary ny tsy tafiditra ao anatin'ny boky ny fiainana io. Izao ny ilazany azy Apokalipsy toko 17. Miresaka tsika ny amin'ny bibidia izay manana loha 7 sy tandroka 10 izay nomeny dragona fahefana. Ka io dragona io dia manana fahefana ka ny olona rehetra monina ambony tany dia nasainy mikoky eo ny lono satria i bibidia izay nomeny dragona fahefana dia mikoko ny lon'ilay dragona. Ka ny olona rehetra zany dia asaina mikoko ny lohan'ny bibidia sy ny sariny sy ny mariky ny anarany. Ary ny ilazany azy aza amin'ny toko 17 andininy 5 sy ny 9 dia manao hoe ary navela nisy aina sariny bibidia izy mba hateniny sariny bibidia sy hampamono zay rehetra tsy mety mikoko ny lohan'ny sariny bibidia. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana eo amin'ny andriny avokoa mba tsy sy azo hivita na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisy an'ny anarany. Firy nisy an'ny anarany? 666 sy 900 nisy an'ny anarany. Zany hoe io bibidia io zany miaraka amin'ny dragona na ilay bibidia voalohany na ilay bibidia faharoa ny ilazany azy amin'ny toko 17 dia izao no resana an'ilay bibidia faharoa amin'ny toko 17 izay nampiseho ilay fahefan'ilay bibidia voalohany 13. Apokalipsy 13. Ary manao famantarana lehibe izy ka mampidina afo any sambava avy any an-danitra ao amin'ny tany eo masiny vahoaka ny sambava. Maty sambava maro. Mampidina afo avy izy avy any an-danitra, nilatsaka avy any an-danitra ny afo dia eny ambony tranony olona tsirairay any le afo milatsaka tsirairay. Efa nahita zany tsika teto Madagasikara sy indrindraindrindra ny vahoaka ny sambava. Nisy afo milatsaka avy any an-danitra dia mijery any ambony trano. Ampamono izy izay tsy mety mikoko eny an-trena. Ampandraisina marika na ny kely tamin'ny zazakely zany na ny lehibe na ny manan-karena na ny malelo na ny tsy andevo na ny andevo. Io misy miteny hoe
io le vaksiny io nge le fandraisana marika ka raha le vaksiny nge ny fandraisana marika dia ny zazakely ihany zany mandray marika fa ny lehibe nga atao vaksiny ny lehibe sa mbola misy lehibe atao vaksiny am'izao dia izay ny tsy mampitombona an'io ka ty tsy resaka vaksiny ty marika resahana ty fa ny olona rehetra na ny kely na lehibe na ny manankarena na ny malelo na ny tsy andevo na ny andevo ampandraisana marika eo amin'ny tanany akavanana na eo amin'inona ozy izy eo amin'ny andro ny avokoa ireo olona ireo zany no lazaina amin'ny toko andininy fahavalo amin'ny toko fahatelo amby folo no tsy manana ny anarany voasoratra anatin'ny bokyny fiainana ka ity fiakofana lomy bibidia ity sy fandraisana marika amin'ny tanana na amin'ny andrina io tsy hoe korony hoe dia efa mivoaka ny lalàna famonoana ho faty ho fanenjena zay rehetrarehetra tsy anaiky an'io ka tsy avela hividy tsy avela hivarotra na ny firenena am'izany tsy mahazo manao exportation intsony zany orytsika malagasy tsy mahazo miimporte intsony itsika tsy mahazo manafatra entana avy any velany any amin'ny andrina lela zany azy ao ny misy ny saina entina manaiky ny fampianaran'ny bibidia voalohany sy ny bibidia faharoa manaiky zay fotom-pampianaran'izay ianao ary ianao koa rehefa manaiky azy ny saina dia mampiasa ny tananao ianao tsy maintsy tonga ny sabata zany dia miasa ianao sy ny sisa rehefa sabata ny andro dia mandeha ny tananao sy ny tongotrao miasa satria efa tsy ny ekenao ilay marika an'Andriamanitra rehefa marika ny bibidia no ekenao tsika apokalipsia zay nianatra fampianarana apokalipsia mahay an'izany ary raha mbola tsy may andeha ny fampianarana arao tsara zay efa may ivereny ireo mpandeha satria zao tsika zao mamaky an'io zao dia otra mitamberimberina tsaina daholo ohatra ny adino izy elaela zay fa tsy nisy tokoa dia zao ianao mbola velona zao raha sanatria ka maty ianao ka nanaiky no fotom-pampianarana ny bibidia nampiasa ny tananao tamin'ny andro ny fotoana any bibidia voalohany sy ny bibidia faharoa dia maty amin'iny ianao dia maty nandray ny mariky ny bibidia ianao zany ary raha maty nandray mariky amin'ny bibidia ianao dia mazava ho azy fa tsy tafiditra ao anatin'ny boky ny fiainana ninona ny anaranao raha nylaza ilay bibidia zany fa mpamono dia tsy mety mekohaka ao aminy dia izao ny teneniny ho an'izay afaka amin'izy io apokalipsia toko fahatelo amby folo ny andinin'ny faharoa ary nahita aho fa indro nisy toaranomasina fitaratra miaro afo ary zay naresika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny tanan'ny lokangan'Andriamanitra zay naharesy ka afaka tamin'inona bibidia sy ny sariny ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny tanan'ny lokangan'Andriamanitra izy ngery olona adiko nge reny hoe sabata dia tsy maintsy miasa ianao nefa rehefa tsy miasa ianao voaroka sabata dia tsy maintsy hianatra ianao raha fa tsy hianatra ianao anao examen voaroka zany le hoe marisy zay marisy an'izany vitanao ve sa ka rehefa tsy vita moa aloha zany dia eo aloha fa raha mbola velona aloha tsy maninona raha mbola resy tsy maninona hiasa sabata ary ianao satria mbola velonako tsy maninona mbola hianatra sabata arika ianao ary mbola velonako mbola misy azo any tenaina fa raha maty amin'iny miasa sabata iny maty amin'iny mianatra sabata iny raha tsy ampizinao a koray fotsiny bo fa raha mbola torana fotsiny moanao dia mbola discompte zany iry satorina raha tonga dia vita eo tsy hainao nefa nzay afatesy anao raha pitso raha afaka pitso zay maresy dia ao anatin'ny boky ny fiainana anaranao hiara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona ianao amin'ny fitsanganana voalohany amen dia zay ny teo hoe mahatonga ny apôstôly Paoly ilaza amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo amby folo ny valo amby dimampolo hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa fantarareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina reny lasa fanompona ataontsika ireny zany tena tsy foana ireny aza mieritreritra foana reny rehefa tonga ny amin'ny sivy sasany midy ny vavahady asa fanompona iny fikelezanaina manidy ny vavahady sy ny varavarana roa isan'andro na tavelany pastera veloha tavelany fa midy io asa fanompona zany
avela tany pastera sy ny vady aman-jana ny tara dia miandro ivelany ao fa tsy hoe rehefa pastera sy ny vady aman-jana ny tara dia anaovana risoriso ampidiro ary amin'ny makarakara izy fa tsy ampidirony eto amin'ny clodoka dia miandro eo pastera sy ny vady aman-janany tena tsy foana ny fikelezanareo aina ary diakona fa aza dia andrasandrasana ohatran'ireny fa tonga dia akatony fa rehefa tara dia tara fa zany ny fikelezana aina asa fanompona jerevotsika za mijery en'ireny le toerana tsiraray avy reny a manao fiangonana fa olona vitsy eny zany olona zany vitsy le fiangonana vitsy ny mpivavaka ao aminy fa ny fiangonana ataon'jareo ngeza be ary tena mikely aina mifofotra arak'izay tratrany mihitsy mamoaka ny any am-paosiny io fiangonana ngeza be io ireny olona na vita be tamin'ny asan'ny tompo reny misy an'izany daholy za lazaiko mitsika efa nany amin'ny fiangonana katolika na protestant na fiangonana zany reny tena mipeta be ny olona manao an'izany amin'ny fony amin'ny fiangonana misy azy io zay veriny fa mba ao anatin'ny boky ny fiainana koa ny anarana mavita manome tany ho an'ny fiangonana manome ciment manome briky manome vato manome fiarakodia anaovana ny asan'Andriamanitra ao tena mifofotra ny ainy mihitsy vita itsika eto Ambohimarina efa nanomboka neny fanorenantsika matoa misy tamboho mitsangana manga sy fotsy tsara taray be ohatran'izao misy ny zavatra misy zao misy trano mitsangana ato misy WC mitsangana WC mba manara-penitra dia ny atsika eto Ambohimarina zao foy be ty tsy miasa rery tsika satria eran'ny Madagasikara ty foy be ty fa tsy atsika rery fa ny fikelezanao aina amin'izany za lazaiko anareo tsy voasoratra daholo zany tsisy manery an'izany na iray aza n'Andriamanitra ary tsy manery an'izany fa dia izy mijery ny tsiraray avy daoly iza ny manao iza ny tsy manao fa hitany io hitan'Andriamanitra io ary manara-maso an'izany Andriamanitra ka itsika tsiraray avy reto atao zay fomba atongavanao miomana ianao zay tonga atongavanao hoe mba ho voasotra anatin'ny boky ny fiainana ny anarako ny asanao manaraka azy ihany ataovy ny asan'Andriamanitra fa aza mitady sitraka amin'olona tsy mety mihitsy zany le olona sasa manao hoe sa efa lany mongo ny aposy ary efa manaraka tsy mba misy sitraka mihitsy ao am-piangonana vao maika afany anjena tsy fakalana ajany ko any io samba manao nara-bola indray lazaina fa hoe vola maloto hoe anafianana ny toetra ratsiny dia mody mandoha vola be ao hoe sisisa avela ko any io e hitan'Andriamanitra daholo ke zany io asa ataontsika atao am-piangonana io fanompona ataonao io io problème mitokantranonao io vadinao tsy miteraka io na ianao reraka amin'ny asa fanompona io hitan'io zany dia Andriamanitra manana ny anjeliny akaikiny eo irahany miandry baiko fotsiny hoe dana indray ianao makary amin'ry olonry dana anao makary amin'ny olona ry indray fa zao no zavatra atao aminy zao ny zavatra atao aminy dia takizay zany tsika amin'ny asa fanompona ataontsika io zay fiatsika ataontsika rehetra dia Andriamanitra zany eo fa misy anjely akaikiny eo irahany dia narefa ny anjely hiraka ary zany na tonga n'le vaky tenintsika tamin'ny tapabolana jery kely le Matthieu toko 7:20 toko 7:20 mantsy azafady miresaka n'ilay anjely izay Gabriel mijoro eo anilan'Andriamanitra miandry hiraka fotsiny satria Andriamanitra zany mahita Matthieu toko 7:20 ny 9:10 Matthieu toko 7:20 ny 9:10 mitandrema fandrao manao tsinotsinona na diray azy amin'ireny madinika ireny ianareo falazaiko aminareo ny anjely any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra ny anjely any an-danitra mahita mandrakariva ninona ozy izy tavany raiko izay any an-danitra anjely Gabriel zany eo mahita mandrakariva tavan'Andriamanitra miandro baiko fotsiny hoe mandana makany amin'ny Zakaria efa antitra izy tsy niteraka nefa izy mivady tena manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fony fa hiteraka zazalahy ary ny zaza teraka io tao zaza mahagaga ny olona hifaly ianareo mivady ozy izy hifaly fa ny olona rehetra koa hifaly trotrotrotro an'io zaza io daholy sady faly dia hamangy ianareo rehefa teraka ny zaza
dia faly daholy dia nalefa le anjely. Zay koa zany ny fiainantsika. Mamaky ny fiainantsika andro manalin'Andriamanitra dia ny asantsika eo nandroatana ny anarantsika ao anatin'ny boky ny fiainana. Ka raha maty isika hitsangana maty dia ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao eo tongotry ny Jerosalema vaovao, eo amin'ny tany Jerosalema vaovao no misy ny tongotra ao. Amen. Tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina rehetrarehetra ireny. Dia amin'ny fotoana zay ilany ianao zay ilany ianao dia maniraka Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay mampahory ianao dia maniraka Andriamanitra ny anjely Gabriel alefana any aminao. Dia rehefa io anjely Gabriel io nalefa tamin'io vehivavy io anankiroa reo, Maria sy Elisabeth, dia nisy zaza teraka. Nisy zaza teraka mivoaka avy ao. Dia misy dikany zany zay. Dia tsika moa zao dia latsalatsain'ny olona, tapatabain'ny olona, fotsy manga zany mason'ny Maria. Fe Maria zany renin'isa zany, renin'i Jesosy anie zany, nipotran'ny anjely izy zany, nipotran'ny anjely Gabriel zany. Hozy izy le vehivavy manodidina hoe tena sambatra ty raha matoty, sambatra ny nono zay nononao sy ny kibo zay nitondranao 7 volana. Dia hono izy Jesosy, eny marina tokoa zany ozy, tena marina zany. Fa sambatra kokoa izy maninona, mihaino ny tenan'Andriamanitra ka maninona, mitandrina sy makatohana zany. Tsika zany tsy dia faly mihaino mitoroteny foana, aizy rehefa pastera mitoroteny dia tena mitiry. Dia mihaino mitoroteny dia velombelona ny fanahy, nefa tsy manaraka izay voasoratra io. Toy Jesosy marina tokoa fa sambatra izy nireny zay niteraka io Maria io. Lazay nareo mason'ny Maria, hoe fotsy manga io, hoe devoly io, hoe fanompontsampy sy ny sisa, tsy maninona. Fa i Maria nipotran'ny anjely, Elisabeth nipotran'ny anjely, vehivavy roa. Fa zany nitranga tato amin'ny tantaran'ny fiangonantsika ty koa zany. Tamin'ity 524 ty, tranga tato koa zany. Ary maro ny tsy nazaka an'izany, maro ny tsy ngevaeva tamin'izany, maro ny lasa. Fa nivoaka an'Andriamanitra mbola niazona an'izay teny zay. Marina tokoa zany. Fa raha mbola fiangonan'Andriamanitra zany ny fiangonana, dia tsy maintsy misy mpaminany ray, dia tsy maintsy hipotran'ny anjely zany. Raha mbola hoe fiangonan'Andriamanitra, takan'izay ny vehivavy reto nipotran'ny anjely. Inona ny kodiny vehivavy? Inona? Fiangonana hitondra ny hafatra. Satria Andriamanitra zany manara-maso ny vehivavy io, manara-maso ny fiainan'izy io, mahita ny probleman'izy io, dia tonga Andriamanitra niraka ny anjeliny. Dia takizay koa tsika, Andriamanitra zany manara-maso ny fiainantsika, mahita ny fikelezantsika aina rehetrarehetra, ny asa fanompona ataontsika rehetrarehetra. Tsy mitady sitraka rina anao, mitady sitraka ty anao. Fa raha voasa fanompona zany dia manao ny herinao tsy ho zavatra. Za lazaiko anareo ohatra nalahelo sady ontsa kely ny foko. Misy iray mpianakaviana anankiray lo olona avy any amin'ny faritra Kazobe any iny ny fiangonany, fa avy eo Kazobe eo mbola 60 km miala eo Kazobe eo zany toerana misy an'zareo amin'ilay fiangonana. Dia mandeha tongotra izy zany mandrapatonga ao Kazobe vao mahazo tôbila, manatitra ny fanatitra sy fafolo-karena zareo ty amin'ny Foibe. Mandeha tongotra. Dia niteny izy hoe, za ozy izy hatramin'izay paster ozy izy, za tsy malala hoe zany ny zavatra ny ainany. Za ozy hatramin'izay ozy izy tsy mbo nitaraina fa mba lehibebe any teo reraka paster ozy izy. Fa za ozy izy tsy mangataka tôbila nena fa mba azo omena bisikileta avy eo ozy izy. Efa tsy ho vitako tsony ozy izy ny andeha amin'ilay lalana fa tena reraka ao ozy izy. Fa aiza ny toerana misy anao dia hoe nazavainy tao ilay toerana. Dia bisikileta ny nangatahana. Io zay mantsy ny tompon'andraikitra tao amin'ny Foibe tao. Amin'ny bisikileta ty raim-pianakaviana ty. Izy tsy mahavita mitondra moto, fa bisikileta ny mbola zakany. Any amin'ny toerana misy azy zany tena efa tsy tonga na tôbila, tsisy taxi borosika io. Nefa dia vitany zany isam-bolana ny maka aty amin'ny Foibe. Ndrepandea isam-bolana, vitan'io rangahy. Za lazaiko amintsika fahitan'Andriamanitra zany fikelezan'ny ain'io rangahy io zany. Tena hitany zany. Zany hoe
tsisy miafina amin'ny fikelezantsika aina io hitany io ary ny tanjona dia tonga avanao ny Jerosalema vaovao mba voasoratra ao ninona ozy izy ny anaranao ao anatin'ny boky ny fiainana mba ny tongotra ao hipetraka amin'io Jerosalema vaovao ary zay koa ny antony atao hoe mampatonga antsika eto tsy ho tapaka manompo an'Andriamanitra atonga ny tongotritsika eo amin'ny Jerosalema vaovao tonga foana tsika isa-tsabata tsy tapaka tonga hoe toujours présent dia Andriamanitra ve tsy hitanao toujours présent ato amin'ity fiangonantsika ty sanandro isa-tsabata hitany anao sa tsy hitany hitany anao fa omeo voninahitra io mpanjaka ny mpanjaka io halleloia tsika rehetra zay mihainao ato tokantrano ato enao toujours présent ho fiangonana ngamba te zavatra tena tsy azonao anoerana mihitsy tsy maheo anao rehefa sabata hitan'Andriamanitra zany hitany fanomponao hitany fikelezanao aina rehetrarehetra io fa Elizabeta azy efa 90 taona Zakaria efa antitra mbola hitan'Andriamanitra nalefa ny anjely Gabriel dia miomana ary tsika fa mety amin'ny tsy ampoizinao koa mety ho avy ao tokantranonao koa anjely Gabriel amen la ka raha nipoitra tamin'ny Zakaria azy raha hitan'ny Balama koa ary ny anjely Gabriel nibahana anazy tery amin'ny ambonin'ny boriky tery fa mety ho avy aminao koa io fa Andriamanitra ny mahalala an'izany hoe tokony ho avy aminao izy raha tokony ho avy izy dia ho avy fa efa tonga tato amin'ity vehivavy ity zany anjely Gabriel izany nampibebaka an'ity fiangonan'ity ary za tena angamba farany tembaranako azy dia ity io fampibebana iraka nandran'Andriamanitra n'io anjely io tonga tato amintsika dia nibebaka tsika izay vao tapa-kevitr'Andriamanitra hoe aorenao amin'izay ary le fohy be maneran-tany satria efa tonga amin'ny fibebahana le fiangonana halleloia aorenao amin'izay io fiangonana io satria tsy mbola nandray décision zany Andriamanitra hatramin'izay satria mbola tsika zany mbola mitsingevangevana any orenao amin'izay izy Jehovah efa tonga ny anjely efa nisivanina le fiangonana efa nikoroana le fiangonana ireo voambary sisa tavela ireo amin'izay mandehana amin'izay aorenao amin'izay ny fohy be maneran-tany iseho ny voninahitra iza zany voninahitra Jehovah fa ity vehivavy ity dia anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga satria ity zany ny Elizabeta sy Maria nisehon'ny anjely Gabriel meo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka halleloia hoy izy ireo tamiko andetsika ho aiza ozy izy aterim-bohitry Jehovah salamo 20 iverenantsika amin'izay salamo 20 faly aho raha hoy izy ireo tamiko hoe andeha tsika ho any an-tranon'i Jehovah amen tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadin'i Jerosalema ao dia ianao ry Jerosalema zay efa vita tahaka ny tanàna voalamina tsara any no iakaran'ny firenena rehetra 19 mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema ambinina ane zay tianao fiadanana ane ho an'ny mandanao fanambinana ho ao an-dapanao noho ny rahalahiko sy ny namako no nanaovako hoe fiadanana ane ho ao anatinao noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika dia hitady izay hatsaranao aho meo voninahitra ary ilay mpanjakan'ny mpanjaka ny apokalypsy toko fahefatra amin'ny perikôpantsika anehoana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ataovy izay tonga ny anaranao anatin'ny bokin'ny fiainana dia io toko fahefatra misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zava-manana na efatra hitantsika io dia ho hitan'ny masontsika io satria ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao meo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka roviana no hanomananao izany omaly tsika nefa nanomana mbola miomana koa tsika androany ary mbola miomana tsika raha pitso
amin'ny androtsika sisa tavela mbola tanora ianao ny andronao sisa tavela io mbola lava mety ho lava araroty efa lehibe ianao efa antitra ianao ny andro sisa anao tavela io araroty ka raha tonga ny andro kipiny masonao dia atory ampiadanana tokoa ianao fa ny anaranao dia voasoratra anatin'ny bokininny ny fiainana dia hiditra amin'ilay Jerosalema vaovao ianao sy ny ankohonanao ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Miaramira daholo tsika fiangonana. Itsika ato tokantrano ato malaky miaramira mafy misy tsika mira daholo tsika ato tokantrano ato koa ianao ambony fiarakodia koa mira ianao matory io mifoazy aloha mira zao rehefa miradio aorianany toritena. Vavaka isika isotra an'Andriamanitra. Isaorana ny anaran'i Jehovah. Halleluja.
ny tongotra itoko tompo efa mijoro ao Jerosalema. Andriamanitra raha eo misaotranao izay fa raha ho avy tokoa izany fotoana izany, raha toka tsy maintsy hiala eto amin'ity tany ity alohan'ny fotoana izay tompo, dia mba tsarovo ny anaranay ao anatin'ny boky ny fiainana, soraty ao anatin'ny boky ny fiainana tompo ny anaranay, dia mba ho hitanao tompo izay mba kely vitanay tamin'ity asa fanompoana ny menao anay tamin'ity fiangonana anay ity. Mba ho hitanao tompo ny fikelezanay aina, ny zotom-ponay, ny faherezanay, ny aretanay ny mafy, ny aretanay ny mangidy, ny latsa, ny esoeso isan-karazany, ny namoizana aza, ny zanaka, ny vady, ny izay mety ho arena teo am-pelantanana noho ny aminao. Andriamanitra raha eo, ho hitanao ny fikelezanay aina amin'ny fanompoana, ho hitanao ny fatokianay teo anatrehanao amin'ny asa rehetra, ary mbola ho hitanao izay mbola ho ataonay raha-pitso amin'ny andronay sisa tavela raha eo. Misaotra raha eo, fa raha tonga tokoa ny fotoana tompo, hira sy faly sy oby tahaka an'izany hira izany tokoa izay amin'ny Jerosalema vaovao, satria efa ao Jerosalema vaovao tokoa no misy ny tongotra haiko, dia anao ary ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Misaotra raha eo, ny anaran'i Jesosy maty ny levona nitsangana araka ny soratra nangatana izany, ho azy ane ny dera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleloia, amen. Adeo mandeha tamin'ny siriserona ka nanao taminy hoe izao teny izao nentinareo mitondra amin'ny zanaka Israely. Hitahinao ka iaro anao ane Jehova! Mba miramira tantavina aminao ane Jehova, ka mila fo aminao!